9 marsa 7 7 marsa 4 tolom-panafahana fitiavan-tanindrazana no fototry ny fampandrosoana ho fahatsiarovana ireo izay nitolona ho an'ny fahafahana ho an'ny tanindrazana ho an'ny Madagasikara ho fanamafisana ny famelomanao ampon'ny taranaka malagasy ny fitiavana ny tanindrazana eo ambany fiahin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy ny ministry ny filohan-da sa ivelo lalamonja delphin andro natokana ho fahatsiarovana ny fahafito amin'ny 70 taona ny tolom-panafahana ho marina ny 20 martsa eny amin'ny mausolée Avaratrambohitsaona sy any Moramanga 20 martsa 7 7 martsa 4 tolom-panafahana fitiavan-tanindrazana no fototry ny fampandrosoana 7 martsa 4 tolom-panafahana fitiavan-tanindrazana no fototry ny fampandrosoana